arahinao antanatin'ny fampahalam-baovao interdiction de sortie du territoire tsy mahazo alalana ivoaka ny ivelany général Kamy Vital sy ny taliany fampelezan-keviny Mamy Ratovomalala baikom-bava avy amin'ny fiadidiny tetezamity no tsy namelany ny polisy ny sisy tany azy ireo andray fiaramanidina ho any ivelany. Nilamina amin'ny ankapobeny fifidianana raha nambarany solitena ny OIF eto amintsika. Na izany azy, betsaka ny mbola voazorenina amin'ny fifidianana manaraka amin'ny alalan'ny fametrahana ny CENI maharitra sy ny famatsim-bola ho an'ny fifidianana. Kolotsaina hanolotra ny tany finaritra tsy atsahavola raha ampitsy ny telistely miaraka amin'ny lakorala manasanao ampanajana ary toko kilasy sy toko vavy aharitra hatramin'ny farany. Ankafaliana ndray tompo kilasy tompo vavy no anolorana anao izao fampahalalam-baovao izao eto amin'ny Kolo TV sy Kolo FM. Vaovao ara-pifidianana avy hatrany no anombohintsika izao fampahalalam-baovao izao. Voka-pifidianana avy amin'ny birao-pifidianana 370 sy 100 amin'ny birao-pifidianana ray sy roa alina no voamarina eny anivon'ny senita tamin'ny fitora teo. Mahatratra 150 faingo 750 isan-jato ny tapa-avitrian'ny mpifidy ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa vokatra vonjimaiky mitarika amin'ny salanisa 150 faingo 520 isan-jato ny kandida Hery Rajaonarimampianana. Manana salanisa 770 faingo 520 isan-jato kosa ny an'ny kandida Jean-Louis Robinson. Efa miresaka voka-pifidianana ihany isika mitarika amin'ny distrika 9 ankehitriny ny kandidan'ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny fifidianana solom-bavim-bahoaka. Ankoatran'izay, netsy amin'ny distrikana Avaradrano izay tafiditra ao anatin'ny voalohany ihany no kandida ny MMM saingy mifanakaiky amin'ny Mapara sy ny Ankolaviravalmanana ny Isambato. Ireto ireo distrika 9 izay mahaloa laharana ny kandida MMM. Ambanja, Antsirabe voalohany, Ambatoboeny, Besalampy, Bealalana, Ambohimasoa, Antsohy, Amboasary Atsimo, Manandrina, Betioky Sud, Ambovombe, Brickaville, Manakara, Isandry, Miarinarivo ary Fort Dauphin. Makasika izay hatrany iray andro ao arian'ny fahavitan'ny fifidianana fantatra izao fa tsy afaka ivoakan'ny Madagasikara ny Jeneraly Kamy Vital sy ny talian'ny fampelezan-kevitra Mamy Ratovomalala. Araka izany teny amin'ny seranam-piaramidina androany maraina saika iondrana Atsimorisy io Prime Ministre ny tetezamita teo aloha io no tsy navelan'ny polisy ny sistany nandeha. Araka ny fanazavany voaray teto am-pelantanana moa baiko ambava avy amin'ny fiadidinan'ny tetezamita azafady no antony nahatonga izany famidinana. Tsy fantatry ny manodidina ny Jeneraly Kamy Vital ny antony. Saika iondrana nanao fety araka amin'ny fianakaviany Atsimorisy ity kandida filoham-pirenena teo aloha ity. Tsy nahazo alalana iondrana ao anatin'ny fiaramanidina izy androany maraina tena amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Tratran'ny antsoina hoe interdiction de sortie du territoire. Voakasika izany ihany koa ny talian'ny fampelezan-keviny Mamy Ratovomalala. Komiseran'ny polisy ny sisy tany no nampafantatra azy ireo izany raha ny fanazavany loharam-baovao akaiky ny ity Prime Ministre teo aloha ity izay nantsoinay tamin'ny Antsoataripy. Araka ny fanazavana azo, baikom-bava avy amin'ny fiadidinana tetezamita no tsy nanomezana alalana ny Jeneraly Kamy Vital ivoaka any ivelany. Araka ny fanadihadiana nataonay, efa niditra antseritra tamin'ity raharaha ity ny Prime Ministre Omer Berzika sy ny Ministry ny Polisy nijery akaiky izany, ary tsy nahita olana sy nilaza ny tokony ahafahany Jeneraly Albert Kamy Vital miazo any Maurice saingy tsy nampiova ninona izany, no io baiko ambavana ordre verbal azo tao amin'ny aéroport io. Rehefa nanontaniana kosa ny teo anivo ny secrétariat général de la présidence dia nilaza fa tsy mahafantatra izany. Mety misy raharaha mahavoaroroy ny Jeneraly Kamy Vital sy Mamy Ratovomalala ve no tsy amelana azy ireo ivoaka ny Madagasikara. Ireto farany izay tsy mahalala ny fisininy mety ho fanenjehana azy ireo. Ity kandida filoham-pirenena izay tafiditra laharana fahadimy ity izay nisafidy ny anoana ny kandida Robinson Jean-Louis tamin'ny fihodinana farany teo. Rehefa tsy navela hiazo any Maurice izay voalaza fa misy ny fianakavian'ny Jeneraly Albert Kamy Vital tokony araka anao fety aminy ity Prime Ministre teo aloha ity dia niazo any Toliara Androanimariva raha ny vaovao fantatra hatrany. Fa makasika indrindra izay fanakanana ny Prime Ministre teo aloha tsy andeha any ivelany izay naneo ny heviny makasika izay indrindra ny tena ny androany. Mampalahelo aloha ny zavatra ohatran'ireny tsy afeniko
fa indrindrandrindra mivanim-potoana ohatran'izao izay ilana fitoniana tokoa, ilana fampitoniana ny vahoaka ihany koa, ilana ny fampitoniana anareo kandida sy ireo miaraka aminjareo dia nefa ny zavatra ohatran'ireny manahirana. Nanontaniako ny ministra ny sécurité intérieure ny filaminana anatiny zany, raha ohatra ka nahazo taratasy na zavatra ohatran'izany mikasika an'izay izy, tsy fantany akory le zavatra. Polisy Arivato zany no manakana prime ministre taloha andeha any ivelany, tsy fantatra hatramin'izao inona ny antony fa hoe ordre na baiko avy any amin'ny présidence izy zany, ka izay zavatra zay no mampisalasala. Izao fotoana tena ilatsika filaminana zao dia ohatra ny miteraka savorivory ny zavatra ohatran'izany. Zaho tena nome baiko tsy afeniko zany hoe ny andianany ny amelana any Andriamatoa prime ministre taloha Camille Vital ny andeha any Maurice araka ny teniny tamiko moa andeha mba hiala sasatra kely izy, ka tsy hitako ny anakana anazy amin'izay. Raha ohatra ka misy zavatra azo ikanina ary azo anakana anazy andeha any dia aoka aseho holazaina ambara ary atao ny procédure rehetrarehetra, fa manenina tsy naraha an'izany. Nombeko baiko le polisy, tsy nanaiky ny baiko izy satria matahotra. Zay zavatra zay asa ahoana ny fahitanareo zay amin'le chef de l'administration anjaranareo ny mieritreritra sy ny mamakafaka an'izay. Eo amin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany isika fantatra izao fa nisy ny korontana tany Marovoay tamin'ity ariva ity. Tsy mbola azo eto am-pelantananay ny antsipirian'ny vaovao mombamomba izany. Resaka alabato no fantatra fa antony izany tisatisa izany araka ny loharanom-baovao iray avy any Antoerana. Makasika izay fifidianana izay ihany, andro iray aorian'ny fifidianana azafady nanao tatitra savaranonandro voalohany tetsy amin'ny kalitaona anosy OIF anio tamin'ny efatrora. Ankoatra ireo olana ara-teknika sy ny fandaminana, ny sotra tsara ny fifidianana amin'ny ankapobeny. Zavatra efatra no angatahin'izy reto apetraka eto Madagasikara aorian'ny tetezamita, ny fametrahana ny seni, maharitra, ny isian'ny famolavolana lalàna, ifehy ny famatsiana vola amin'ny fifidianana, ny isian'ny fitoviana, eo amin'ny fanomezana sehatra ny kandida tsirairay avy amin'ny haino aman-jery ka tokony isy rafitra manokana ifehezana ny vaovao ary ny mba hitomboan'ny isiany vehivavy mandray anjara amin'ny sehatra politika. Makasika izay vaovao izay hatrany manoloana ny feo miely mahakasika ny alabato ataon'ny kandida Jean-Louis Robinson maneho ny heviny ity farany, ny pirofy ihany no any ahafahana anenjehana ny kandida na dia mitarika aza ny kandida mpifanandrana aminy matoky izy fa ivoaka ho mpandresy amin'ity fifidianana faharoa ity fanampanazavana. Amin'izao fotoan'izao aloha zay valiny rehetrarehetra rehefa manerana ny nosy aty aminay ny fandresena ataoko. Inona pakiady voalohany raha hoentina mandresy ny fantrano? Voalohany aloha dia tsy maintsy alamina boity amin'ity le faran'izay ory ity le madinika farany indrindra le mahantra, io ny adiray voalohany eo. Ary tena voalohany ary fa nalana fako eto Antananarivo aloha. Raha mamela lalana zay fa raha tsy amena lalana zay lasa ohatrany hoe tsy takanyteo zany efa nangataka moa zay dia hoe ataonareo fotoana ohatrany hoe propagande ka mbola aza manoa an'izany aloha nareo kanefa an'izay fa volona amin'izay zavatra. Nareo ohatra ny nisy ny accusé hoe nangalabato. Reny ngamba tsara alaina mihitsy le hoe bulletin hoe zao lasa vadika aty aminay zavatra tsy nataonay ary alaina dia tsy hoe avetsy moa ny imprimerie ny voany iny le vato iny azo zay ary le vato angalarina iny tsy sidika iny zavatra zao ny fitenen'ny olona ao amin'ny sinity hoe précoché le bulletin ka raha angalatra le précoché sy namany eo tena misy tsy sidika an'intsony fa zay manao requête aloha hoe amin'ny alabato hoe zay tsy gavo voalohany vao tamin'ny folany tonga atao amin'ny deuxième arrondissement nyteny tamin'ny commissaire teo zay tratranareo manao zany dia samboly fa mitory na avy amin'izy izy na avy amin'izy dia torina efa vao nanomboka iny dia efa tafajany. Mahatokony CES avy anareo na tsy anita satria misy zao le décret le mifoanana voatapitra mihitsy propagande dia mifoanana dia izy mahatokony CES avy anareo. Reo no mikarakara amin'le fitsalana angamba mety tsy mety ihany ny tenako raha miteny hoe tsy mahatoky fa dia reo mikarakara an'ity vato ity
ary efa fantatra ngely vato fa tsisy zavatra azo vaina hoe firy eo e raha miova aloha vao miasa tsy mba le vato azon'le namako tsy officiel zao ny vatonareo mety azo averany kely firy le nambarina tampanao gazety ay le namboariko teo ohatra fotsiny a ohatra fa be dia be ty zao ny championany a zay ohatrany tsy lazaina mihitsy zany amin'ny radio sasatsasany fa zay mahafinaritra eo ihany zay koa le guerre de communication Tananarivo renivohitra zay a mandresy 5 isanjato 55%. Avaradrano zay mandresy 60%. Atsimirano zay mandresy 55%. Ty officiel ty a Ambohidratrimo zay mandresy 70%. Itasy Bonglavo zay mandresy 75%. Manjakandriny zay mandresy 75%. Betafo zay mandresy 70%. Ampany zay mandresy 58%. Antsirabe 2 zay mandresy 71%. Antanifoty zay mandresy 70%. Ambatoboeny zay mandresy 60%. Faratsio zay mandresy 70%. Madiry Valo 60%. E championany lazako aminareo zany zay zavatra zay am'izao fotoana zao mbola ohatra mbola indrindra tsy mbola miteny fa tonga zany zao le vato zay efa nikotiny anakio. Fa mbola makasika izay raha mpifidianana sy vaovao mpifidianana izay hatrany isika amin'ny ankapobeny milamina ny sy ny zotram-pilaminana ny fifidianana fihodinana faharoa sy ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny ankapobeny izay nefa nisy ihany anefa ny lesoka tsikaritra nandritra izay fanadadiny Gaëtan Andriatsilavo. Mandeha ny siosiondresaka momba ny alabato izay ataon'ireo kandida mpifaninana ho filoham-pirenena. Nitondra resaka momba izay ny Atala Beatrice ary nanome afatra ho an'ireo kandida. Roa tout androany satria ny candidat présidentiel no misy an'izay resaka nyresiana teo zay hoe milaza hoe misy an'izay fraude zay a somary mampalahelo ihany moa le izy aloha fa natra amin'ilay hélicoptère izay manangona vokatra zany amin'izao fotoana zao dia lazaina fa misy bulletin coché any anatiny ihany a dia ozy ny afatra hoe voalohany indrindra zay no nanentananay foana hoe tokony asiana observateur any anatiny non représentant ny candidat any anatin'ny bureau de vote. Ny faharoa ato anatin'ny senita zany dia misy toerana natokana ato ho an'ny représentant ny candidat, ny observateur ary ny société civile dia afaka tonga ato manaramaso mijery ny asa atao ato amin'ny senita izay ataonay tena anatin'ny mangarahara tokoa. Fa raha misy ny afatra zany ho apetraka amin'ny tenako manokana zany amin'ny candidat roa tota dia ozy aho hoe aokaretsika iandry ampahatoniana ny voka-pifidianana vonjimaika zay voavoakan'ny senita. Entitra dia entitra ihany koa ny filohan'ny senita manoloana ny mpanaramaso momba ny fifidianana avy amin'ny diaspora afrikana izay niditra tamin'ny asa tsy tokony atao ny teny Ambatobe Omaly. Za zany dia tiako holazaina aminareo mpanao gazety rehetra misy ny atao hoe observateur sy ny observateur reny antotan'olona anankiroa reny zany a dia amin'izay milaza ho observateur tonga eto amintsika dia toanareo koa nahita naeny tamin'ny radio ny zavatra nataony a ny télé mo alina be avo nahita an'le geste any tamin'ny télé fa tonga dia nandray andraikitra Omaly ihany rehefa nahita azy nitsabatsabaka tamin'ny asa sy tokony ho ataony a dia nalaiko a nahasaiko naverina ny bady zany aminazy ka afaka mody any amin'ny tanindrazana zany reny olona reny satria milaza observateur izy nefa miditra amin'ny zavatra sy tokony hidirany ny observateur amiko dia manaramaso ireny olona reny no nanaovako rappel fa tsy ny observateur internationaux toy ny SADC na ny Union européenne na ny COI sy ny sisa zay manaraka ny ara-dalàna. Nisy ihany koa ny resaka mandeha hoe ny toerana izay azoan'ny candidat Erra Jonary Mampianina Vatobetsaka no avoakan'ny senita mialoha. Nitondra fanazavana mahakasika izay ihany koa ny filohan'ny senita. Ny azoko ambara angambany zany aloha dia ato sy za kory ary mamoaka an'le vokatra mba hialana an'izay fa ato misy zavatra tonga ao misy PV tonga ao tsy misy hoe neniza mahazo olona zay ngeny mahagagy taloha rehefa navoaka ny Antananarivo dia ozy indray natao an-daniny hoe maninona ny azahoany Robinson ihany koa docteur Robinson no alefa aloha zao indray zany ny avy eto anilany indray no miteny an'izay tsy Beatrice Atalany mamoaka an'le izy misy vokatra mivoaka ao raha fa mivoaka le vokatra ao na aniza io dia mandeha le saisie dia mandalo ato amin'ilay contrôle vita contrôle et validation io dia tsy maintsy avoaka fa tsy ho azonay tazomina io fa dia azo avoaka ka zay arakaraky n'ilay PV scanné tonga aty aminay no avoakanay. Nandalo tety amin'ny foiben'ny senita Alaroby ny ambassadeur-ny Japon anio tolakandro ireto farany izay nanaramaso ny fifidianana ihany koa ary tsy ny fanandavitra tamin'ny zavatra hitan'ireo mpanaramaso hafa
toy ny SADC, ny Union Européenne sy ny COI ny zavatra hitan'izy ireo mikasika ny olana ara-teknika sy ny fandaminana ny fizotra ny fifidianana. Fatranga afa kosa iraindray nanatara ny fanisana vato teny amin'ny fokotany Besarety tao amin'ny birao fandatsaham-bato ny EPP Besarety zany. Tsy hita ny taratasy fanaovana ny tatitra na ny imprimé de procès verbal. Vokatra izay, oramaro tao aorian'ny fikatona ny birao mpifidianana vao nanomboka ny fanisam-bato. Teto Besarety ihany no nisy tranga toy izao raha ny fanazavan'ny senita, ary efa nandray andraikitra izy ireo nandray an-tanana ny fanoloana izany antota taratasy tsy hita izany. Mbola nitalipy andraikitra ny asa-pifidianana epo anivon'ny senita hatrany no nampafantatra fa efa nahazo ny taratasy rehetra ny ilaina avokoa ireo birao rehetra fa olona mikasa anankorontana no nanafina izany tetsy Besarety. Tetika izay saika nandaitra satria efa nisy ny fanakorontanana tao amin'ity birao mpifidianana ity nandritra ny fiandrasana ny fanombohany ny fanisam-bato. Fa nampanazavana. Dia zay zany hatreto tsy manana le fiche d'appointement sy le fanaovana PV anankiray ihany zany mbola tonga mananana ato fa ny anankiray tsisy hatramin'izao aloha dia mbola miandra ny président Pokotany lasa nandeha naka zay. Zay ny aloha hatreto tsy nafantatra mihitsy hoe tsy nisy io zavatra io fa efa ny ariva tokony anisy zavato zay vao nitady zany zay dia rehefa tsy hita moa le zavatra dia zay vao hoe fa aiza lizy dia eo vao lasa ny président nandray décision ny téléphone ny senita dia hatreto izy aloha zany mbola tsy hiverina fa mbola any. Dia ny andraikitra ny eto aloha zany hatreto dia miambina ny urne zany ary zay ny tsy etsiketsehana eto hoe mba tsy sokafana raha tsy tonga ny président Pokotany. Isan'ny tranga iray izay nampametra-panontaniana ny maro ihany koa mahaly alina ny fisian'ny toeram-pivarotana toka ny sokatra nanomboka tamin'ny fitora ariva teny Ambatoroka. Raha ny voalazan'ny lalàna nefa tsy azo atao ny mivarotra toka mandritra ny fotoam-pifidianana hatramin'ny fahavitany ny fanisam-bato. Nakasary izany ny mpanao gazety rehefa nandalo teny an-toerana ny vatravatra saika animba ny fitaovana fakana ny sary ary saika nandratra ny mpanao gazetinay ny olona tao anatin'ity bara tsy manara-dalàna ity. Ary nasimba ny moto nentin'ny mpanao gazety teny an-toerana izany. Nisy ny polisy nandalo teny an-toerana tamin'ny fotoana io nahita ny zavan-tranga fa nandalo fotsiny ihany izy farany izay tranga izay. Makasika izay resaka fivarotana kosa akatoky ny fety miamafy ny fivezivezena eto andrenivohitra rehefa tonga ny volana Desambra. Miamafy toy izany ihany koa ny fitohanan'ny fifamoivoizana fahasorenana ho an'ny sasany fanararotana ao mitady vola sy ny ho an'ireo mpivarotra izany. Ny mpivarotra mandehandeha no tiana olazaina eto Analakely, Ambohijatovo sy ny faritra maro eto andrenivohitra no ahitana izany. Fa nadadina no tanterahiny narindra Andrianomanana teny Analakely sy ny teny Analakely ny fiarana Antananarivo. Misarika ny maso sy ny saina fa indrindra ny volan'ireo mpividy ao anatin'ny fiara, ny vavy eto no amidy ka ampiasaina avokoa ny paikady rehetra. Manana roatra ny fotoana fohy iananan'ireo mpanjifa mandritra ny fitohanan'ireo mpivarotra alafosana, fitadiavana. Ny tsy fisian'ny toerana ivarotana anatin'ireny tsena ara-dalàna ireny no mahatonga an'ireo mpivarotra mandeha hisisika ny anelanelan'ny fiara rehefa misy ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Miamafy izany indrindra amin'izao andro fety izao. Tsara ty madame, tsara ty ramose. Azy tena tsara vety ino ty zay dia vera sa plastique very ino a. Zao zany dia point 5 kely ny antsika atao complet. Tsy mampiasapiasa an-dakozia daholo ny olona amin'izao. Tsy fetiny antsy dia mitsetsena antsy. Ny olona ilay satroka tadaviny ery dia vadika kely amin'ny antsy indray aloha. Vadibadika eo ihany. Mizara ny sain'ny mpividy, tsy hahavana ny mpanana roatra sy ny mpitady ankitsi-po. Mampanano sarotra ny fitadiavan'ireto mpivarotra ireto. Mila fahazarany ny fanenjehana ny mpanjifa na ny fahasahiana manantona azy ireny mandritra ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Any ka sadaikatra ireo mbola tsy ambitra kefa hiditra eny anelanelan'ny fiara. Mandeha ny tômôbila dia mialo zay ka. Rehefa alevan'ny polisy ny tômôbila dia mialo zay fa tsy minazakata. Rehefa manentsy an'ilay mpanjifa indray dia mijanona izy asiana maka parking. Tsy matahotra ka. Zay fa zatra dia tsy
ohatr'izao foana zany itondrana andro isan'andro dia orona rehefa tsy laka. Manahoana fanjifan'olona anazy rehefa mandeha eny ambola be-palitany? Misy manontany mambany bevany ny olona aloha somary matahotra ihany le vidiny any ampoteary neo le olona mila anazy tonga dia mividy ndeha lely izy zany satria fetiny andro tsy maintsy mba zestizesta ny tombovavy sy ny isan-karazany mandeha kokoa le izy rehefa mandeha no le mipetraka zany zay iaho dia mbola mahazatra azy ihany no tena atao. Manafilo isan'andro ianao? Indray 10, indray araroa e arakaraka ny tsena zany. Ho an'ireo mpanjifa fitadiavana tahaka ny an'ireo mpivarotra mandeha eny anelanelan'ny fiara mandritra ny fitohanan'ny fifamoivoizana ireo. Fotoana tsy ilany any tsena ihany koa ho an'ny mpividy indrindra amin'izao andro fety izao. Vidy zay reny mba morako tsy lafo reny sady mampalahelo koa nge reny tsy mananasa dia izy ary le vidy an'ireny e. Mividy zay fa rehefa mananasa izy dia tsisy tsony eny dia tsy mividy tsony zay fa any amin'ny magasin fa raha mbola tsy misy asa ny olona fa mbola sahirana dia reny aloha mba omena vola fa mampalahelo izy tsisy asa. Azo tombony kokoa zany hoe mety an-dalana no ihany zay hoe misy zay aloha tsy dia mijery an'izay zahako fa rehefa mamety amiko le zavatra ka tiako dia vidiko. Mividy ako. Tsy mahatiantika mividy amin'ny zareo ihany. Indraindray aloha ny anazy lafolafo fitadiavana ny azy moka atao. Fasahirana tsy ahitamba-olana hatr'izay ny mpivarotra amoron-dalana sy ny tsena tsy ara-dalàna eto an-drenivohitra. Teo aloha teo nanitatra ny isany sy ny habean'ny tsena raikitra eto an-drenivohitra ny komuna saingy tsy namany olana vao maika ny tombona anaraka izay ny isan'ny mpivarotra tsy ara-dalàna. Andro malaza irairay avy amin'ny rakikiran'ny tarika 3 sy 3 tany finaritra mbola tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny Noely ny hetsika izay andraisan'ny 3 sy 3 anjara miaraka amin'ny lakoral etsy amin'ny IKM Antsahavola fanadadiny narindrana Andrianomanana. Andro malaza sady sotoko lay andro izay nisehoan'ny Jesosy. Fahaizana mampiara-peo fandrindrana ny feo sy ny fiara-miasa eo amin'ny sampikambana no tena ilaina ho an'ny tarika akapela iray. Ny vokatra eny amin'ny mpankafy no ahafana mirefy ny tena fahatsarany feo ny olombela ranoray. Eo amin'ny famoronana samy mandray anjara amin'izany avokoa ny mpikambana ka ireo tranga izay iainana ihany no entin'izy ireo ao anatin'ny sanganasany. Olombelona izay tsy ny feon'ny olona rehetrarehetra zany no afaka miaraka fa izay le resaka hoe homogénéité ana feo zany zay zany no mila tadavina ahoana ny fomba hamoahana an'izay zavatra izay zany hoe misy olona maromaro mampiara-peo fa rehefa mihaino an'ilay izy ianao dia ohatrany hoe bolongana zavatra anankiray zany no tody any amin'ilay mpihaino dia famolavolana an'izay zany no tena asangeza be ao anatin'le fanaovana an'ity akapela ity fa nefany raha ho an'ny tarika 3 sy 3 manokana zao efa somary ny oaranay zany zay olana zay satria efa zatrazatra miaraka. Andro malaza na indro zazakely loha hevitra tafiditra tanteraka amin'ny fankalazana Noely raha nanolotra izany rakira izany antsehatra tetsy amin'ny CGM Analakely sy IKM Antsahavola trano ny tarika mbola itony ny fiakarana antsehatra. Fiara-miasa miaraka amin'ny lakoral no ibana etsy amin'ny IKM Antsahavola Rapitso. Ny tarika satria no le album le rakira tena hoe mifantoka amin'ny krismasy rano fotsiny dia tsy maintsy hetsika mifandraika amin'izay daholo zany le ho ataonay. Ankoatran'izay inona ny lalana hodiavana manaraka dia ny fiketrehana ny rakikira faharoa zany any hoe manomboka eto zany ny asa ho ataonay dia ny fandraisam-peo ny famoronana sy ny fandrindrana isan-karazany mba halavorary le rakikira faharoa Ratianao nde ilalao fandrotsiky izao. Fahaizana amin'ny lalaon'ny feo mba hivoaka tahaka ny feon'ny zava-maneno no tena tanjon'ny tarika akapela vitsy ireo tarika izay morona amin'izay sehatra izay raha efa miezaka mitrandraka an'ireo talenta ny trano mpamokatra any tarika 3 sy 3.
dia iny fanadidina niarana tamin'ny narindrarendranomanany kosa no entiko amaranana izao fampahalalam-baovao izao isaorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany izahay eto amin'ny Cool TV sy Cool FM dia mirary herinandro mahafinaritra ho anao indray veloma tompoko